basa hoe tao amin'ny 67 hectara dia manampy ny sekolinay mba hampatsiahy zoanay satria tokony efa ovaina fotra seto aminay satria efa ela nijoroany mba hahafahanay mianatra tsara sy tsy tandindindozy. Taona izao anambarana ny sekolinay satria efa 50 taona nijoroana nefa mbola tsy kitihana mihitsy. Mangataka izay mba amboarina salinanay avozina mba ampiana koa amin'izay mba miana rehafikana mpianatra. Misy kilasy roa 15 ny 5e tsy manana salle de classe fa miandry EPS zay vao miditra anaty salle de classe. Mbola olana be misy ny salle de classe eto aminay. Izay tsy manana salle de classe fa mifindafindra isaky ny ambin'ny mila ampiana salle ato aminay satria tokony hiditra fito daholo nefa misy ny sasany amin'ny 8 amin'ny 5 amin'ny 10 vao miditra satria betsaka ny te-anatra betsaka ny effectif. Mila laboratoire anglaise français zay satria ambany be ny notinay amin'ny anglaise français. Tokony ampitomboina ny salle amin'izay miena ny effectif dia tsara ny résultat. Tokony ampiana ny salle satria rehefa tonga ny fidirana amin'ny oktobra dia PDB ny ankizy dia PDB koa ny ankizy te hianatra dia lasa voatery mipetraka any aloha ny ankizy satria tsisy place dia manao 4 par table. Tokony mba asiana laboratoire aty aminay mba hanaovanay expérience satria izay mba te hitovy amin'ny hafa hoe manao expérience manao pratique rehefa SVT sy physique. Raha roa very madama raha ohatsy ka hoe ny ankizy sasany manao EPS vao afaka mianatra ny ankizy sasany. Fantatra efa zoanay mianatra fa mba raro ny ve hoe samihafa ny zoan'ny ankizy mianatra any amin'ny collège public sy ny zoan'ny ankizy mianatra any amin'ny école tsy miankina. Somary izaho madama tena hoe tsy marina mihitsy satria samihafa ny zoanay satria tena be da be mihitsy ny zavatra tsy mitovy eo aminay. Izay mahita hoe misy zo tsy mitovy na samy mianatra ary. Tara izany madama satria izay zao miaina ao anaty tena hoe trano mikorotana tena hoe gokagoka ny rindrina ny dalazy potika bon simba ny tableau potika dia nefa ny misy ankizy sasany zao any miaina am-pilaminana tena hoe tsisy eritreretina ry zareo fa miaina am-pilaminana hoe tsara bon miaina tsatsara tsy zavatra hoe manakorotana saindry zareo. Misy zao ny ankizy sasany any tsara be ny école ny zareo sy ny salle de classe dia miaina tsara izy ao anaty salle de classe fa izay nefa ny misy zao mbo anay manenoneny be dia lasa midéconcentré zao ilay ankizy rehefa manazava ny mpampianatra dia misy konkoa ny plafond efa tadirodana dia ny ankizy lasa matahotra na nipetraka any ambony seza raha sao dia ienjerany. Ny WC atao sy sady tsisy karetsaka intsony fa mila ankizy roa vao mandeha bibi sady tsentsina le izy tsisy rano fa ny rano koa maloto dia pomponay koa sy njenjay ihany vao mandeha dia tio amin'ny rano amin'ny pompe tsentsina. Dia izay konkoa zany mila jiro izay satria misy zao ny sasany hoe mirava amin'ny 5 sasany dia lasa tsisy jiro izay satria maizina be ny ao anatin'ilay salle dia tsisy jiro. Ny varavarankelinay zao tokony amboarina satria izay sepitra be ao anatin'ilay kilasy dia nefa ilay izy vao sokafana dia mirodana aty aminay dia mivovoka ilay izy koa aty anaty masonay dia marary masonay dia nefa ilay izy raha mianjera aty aminay dia maratsy izay. Tsara be zay rehefa fahavaratra satria le tafotranay goaka be dia raraka be ilay rano androfana vao zany zao mba mila zava-bavao zay raha mba mety. Mila bon vaovao zay satria bon ampianaranay efa simba daholo efa tapaka fe mifantsifantsika nefa izay 3 par bon no mipetraka. Madama efa be da be zay nianjera tao amin'ilay gorodona fa ilay goakagoaka be ilay izy zao efa anisan'izany tao amin'ny salle 25. Zao efa tao amin'ny salle 24 nianjera be tao ny tongotrako dia naratra. Za zao tao amin'ny salle 23 latsaka tao ny tongotro fa migorobaka be ao sady ananin'olona fako. Latsaka tao amin'ny salle 24 fa misy goaka be ao amin'ilay gorodona hazo dia asindry zareo fako ilay izy dia lasa sorofako ny tongony dia fe mifasika be. Efa nianjera tao gorobaka tao amin'ny salle 30 satria ilay izy efa tena ngeda be mihitsy dia lasa atolotra fako konkoa ilay izy.
Zay zao efa nianjera efa nigorovaka tao amin'ny salle 23. Zay zao efa tao amin'ny salle 21 satria tena goaka ilay izy. Amin'ny salle 20 efa goaka be mihitsiny dia izay le manadio trano dia to dia mienjery tsy hitanay ilay izy fa tototry ilay fako dia to dia mienjery izay dia midofotra amin'ny baolina lohanay. Zay zao efa nianjera tao amin'ny salle 30 fa misy goaka be ilay plafond ilay gorodona dia tafiditra tao ny lohan-tongotry dia nianjera. Za indray nianjera tao amin'ny salle 21 andeha hamafa tableau dia tafajoboka tao anatin'ilay izy ny tongotry sady naratra avy eo. Zay zao efa nianjera tao amin'ny salle 23 nanomena azy feno fako ilay izy dia nigorovaka tao zay dia nianjera. Za efa nianjera tao amin'ny salle 23 afana nomena azy za dia tsy hitako mihitsy ilay izy fa nasiza alohan'ilay fako ireny dia naka ilay daba-pako dia nianjera. Za zao efa nianjera tao amin'ny salle 23 satria andeha hivoaka ipipia dia latsaka tao ny tongotrako dia naiky nialatra mokoa aho. Izao nanomena azy tao amin'ny salle 22 dia gorovaka ny tongotra e dia naratra. Amin'ny salle 28 madama misy béton be anankiroa mijoro be dia izay madama isaky mijery tableau dia takona be an'ilay izy foana. Simoanay tokony amboarina satria goaka ilay izy. Ny tableau anay konko goaka. Dia rehefa manoratra izay amin'ny tableau dia somary fanelanelana be dia makatrakatra be ilay soratra dia mila fanavaozana izay satria efa ela nijoroany ny sekoly efa 10 taona efa be dia be ny olona efa tafita ny sekoly dia mila fanavaozana izay tompoko. Zao raiky izy tena manana zo nareo tamin'ny zavatra rehetra nolazainareo teo satria ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy izay firenena 550 no niarana anao soni izany hoe ohatra ny document anankiray na taratasy anankiray io dia natao lista atao daholo ina daholo ny mahakasika ny zon'ny ankizy eken'ireo firenena 550 ireo. Dia ny zavatra nitenenareo teo hoe tianana lakilasy tsara, tianana fianarana mahafinaritra, tsy te ho tandindindozina ireo satria misy efa betsaka ny enjera atao anatin'ny lakilasy fa goaka ny ciment, goaka ny gorodona sy ny hoe tianana labo ianareo te hitovy any amin'ny sekoly hafa ohatra hoe sekoly tsy miankina miainanareo ao an-tsekoly te hianana foto-drasa tsara ianareo ny sekoly misy anareo marina daholo zany ary zoanareo tokoa zany rakizy satria ny fifanarahana iraisam-pirenena dia manome anareo super pouvoir. Super pouvoir ananareo dia loatra le nataonareo teo miteninareo hoe inona ny nofinofinareo eo amin'ny lakilasy eo amin'ny sekoly izay ianaranareo. Super pouvoir ananareo koa ny fahafahanareo miteny tsy hoe zazinareo dia tsy afaka miteny fa tena afaka miteny nareo ohatra ny nataonareo teo miteny ao am-ponareo nareo dia ny lehibe ny tompony andraikitra dia miaino anareo. Le nataonareo teo zany zao tena zoanareo mihitsy dia efa andraikitra raisinareo sahatsy zany hoe te hanampy sekolinareo zany nareo mba hanananareo sekoly manara-penitra, sekoly tena am'fenitra ara-dalàna fanaraka amin'ny zon'ny ankizy hianatra, sekoly mitovy amin'ny zo ananan'ny ankizy any amin'ny sekoly tsy miankina ny zo ananan'ny ianareo mianatra ety amin'ny sekoly mpanjakana satria ny miresaka ny zon'ny ankizy foana ny zon'ny ankizy dia milaza ary tsy zon'ny ankizy ihany fa ny zon'olombelona mihitsy dia milaza fa ny zo dia hitovizany olona rehetrarehetra. Tsy misy hoe enonareo tsara ty raikizy tsy misy hoe raha manan-karena ianao dia hafa ny zoaninao hafa ny zoan'ny ankizy ray na raha manitra ianao dia miaina ny zoan'ny ankizy ray na miaina ny zoan'ny olona ray. Tsy misy ihany koa zany hoe zon'ny ankizy zany hoe rehefa mianatra any amin'ny sekoly tsy miankina izy dia manatombo ny zoany manana lakilasy tsara fa rehefa sekoly tsy andoavam-bola dia ratsy le sekoly dia izay ny zoany izay ny sahazazy. Nanontany moa nareo teo hoe rariny ve madama tsy rariny zany dia zao izay mihitsy le hoentina ny feo anareo hoen'ny tompony andraikitra hoeniny izay tandrify azy mba atanteraka izay nofinareo izay hoe te hanana lakilasy te hanana lakilasy tsara trano fianarana tsara
te anana sekoly tsara metrika mifanentana aminareo mafatifaty kely rehetrarehetra zao a dia indrindra zoany ankizy malagasy a mitovy daholo. Tena zava-dehibe ny fampahafantarana ny ankizy hoe ny fahalalany ankizy rainy zoany a dia tena super pouvoir ananany. Hitantsika teo fa tena nofinofiny ny ankizy ny nambarany teo. Rehefa nanambarany nofinofiny izy dia tsy nofy ho anazy samy rery any an-tokantranony fa nofy iainany aty an-dakilasy, izany hoe nofy ny anana fianarana tsara manara-penitra araky ny fenitra tokony ho izy izay miaro miainy ary mampilamina ny sainy satria mahafinaritra ny toeram-pianarana. Ary tena marina ny nofy sy ny fangatan'izy ireo satria ny sekoly tokoa no toerana fanabeazana voalohany ka tokony omena ny mahaizy azy ary tena tokony ampiseho mihitsy hoe satria ny fanabeazana no fototra dia ny sekoly dia tokony ho fitaratra maneho an'izay hoe ny fanabeazana no fototra sy zava-dehibe eto amin'ny firenena. Eto am-pamaranana dia tena nisy fangatahana ny rininy ankizy reto dia tiany ho ampitaina ny tokantrano hoe ankizy manao ahoana ny farim-piainan'izy ireo eny amin'ny fiarahamonina. Ankizy manana nofy izy na eo ny sedra sy ny olana any amin'izay fianakaviana iainan'izy ireo any dia aleo zaraina le izy fa tena ny angavo le ankizy. Le izy zany madama hoe ny olona ambany tanàna tsy manana nofinofy raha zay ny fitantara zareo anazy sy ho fahafantarana zareo anazy hoe tsy manana nofinofy ny olona ny ambany tanàna nefany le ambany tanàna ambany ny tanànany fa ny fisainany ambony fa tsy araky ny tenenin'olona hoe ambany tanàna izy zany dia ratsy fisainany fa misy karazany roa ny ambany fisainana ny sasany le manambony maralina hoe ambany tanàna zany zay dia mba ny fiainanay no hatsaranay mba hitan'olona hoe tsara ny fisainanay fa tsy hoe ambany tanàna zay dia zay zany mionona amin'ilay ambany tanàna dia zay hanaovan'ny olonanay fa zay na ambany tanàna dia manana ny nofinofinay zay. Tiako tenenina mihitsy za mihitsy miady amin'ity ho an'ny sahirana zany ny olona zany mieritreritra hoe rehefa sahirana ianao dia tokony tsy hanana nofinofy za mihitsy amin'ny fiainana, tokony tsy hoe ho tafita mihitsy zany ianao fa noho izany ho an'izay sahirana zany dia tokony hoe manana eritreritra foana hoe na dia sahirana ary zay tsy ataoko ambany zany morala fa hoe miakatra foana ary tsy maintsy tafita. Dia 13 taona za manampy mamanay mivarotra. Za izay ao an-trano rehefa nipartagenay le izy hoe dadanay miamiko ny dépense dia mamanay manenjika natsisa-kofatrano dia za manenjika tsisa-kofatrano satria za isaky ny tsy mianatra mivarotra. Rehefa nazavain'ny madama hoe mitovy ny zony ankizy sahirana sy manan-katao fa tiako hoeniny any tokantrano hoe tokony atao mitovy daholo zany zoany ankizy rehetrarehetra na olona manan-katao na olona sarotra ara-piainana.